Inona no atao ny Sorompanavotana izay nataon'i Jesoa Kristy. Hitantsika fa ao anatin'ny teny Sorompanavotana misy fiteny anankiroa, sorana sy fanavotana. Dia hitantsika fa nanao sorana ho antsika Jesoa Kristy, dia ny antony ho an'io sorana io dia ho an'ny fanavotana. Ho an'ny fanavotana iza? Ho ny fanavotana antsika rehetrarehetra. Ny olombelona izay eto an-tany. Dia hitantsika fa tena zava-dehibe ny sorom-panavotan'i Jesoa Kristy. Mety efa fantantsika fa tonga teto an-tany Jesoa Kristy nanao zavatra maro. Nampianatra antsika izy, niantso ny apôstôly izy sy ny mpamanany, dia nanome didy tamin'ny olombelona tamin'izay fotoana izay. Dia hitantsika fa ihany koa mety ny zava-dehibe indrindra maty ho antsika Jesoa Kristy. Fantantsika fa nanao ny sorom-panavotana ho antsika Jesoa Kristy tamin'izay fotoana izay. Fantantsika fa maty izy, dia taorian'ny andro fahatelo dia nitsangana tamin'ny maty. Dia noho izany azoantsika handresy amin'ny fahafatesana. Azoantsika rehefa maty mba hitsangana amin'ny maty amindray andro. Dia io ny tena fitahiana anankiray lehibe indrindra avy ny sorom-panavotana i Jesoa Kristy. Fa ny fitahiana hafa amin'ny sorom-panavotan'i Jesoa Kristy dia satria fantantsika fa rehefa nandeha tamin'ny Getsemane Jesoa Kristy dia nivavaka tamin'Andriamanitra ny rainy, dia niresaka momba ny zavatra izay ho hitranga. Nanao ny sorom-panavotana ho antsika Jesoa Kristy, dia tao anatin'ny sorom-panavotana i Jesoa Kristy nisy ny fijaliana. Tena nijaly ho antsika Jesoa Kristy ho an'ny fahaotantsika, ho an'ny fijaliantsika, ho an'ny zavatra ratsy ao anatin'ny fiaintsika, ny fitsapantsika. Ny zavatra rehetrarehetra hijalian Jesoa Kristy ho antsika. Dia fantantsika fa noho ny sorom-panavotan'i Jesoa Kristy dia azoantsika hahafantatra fa miaraka amintsika Jesoa Kristy amin'ny fotoana rehetrarehetra. Mety mieritreritra isika hoe za irery no mahatsapa ity zavatra saratra ity, na za irery manana io fitsapana io ao anatin'ny fiainako, na za irery manana fotoana sarotra amin'ny fiainako. Fa efa fantantsika fa nijaly ho antsika rehetrarehetra Jesoa Kristy ho an'ny fahalementsika, ny fitsapana, ny fahotana. Dia amin'izay azoantsika mibebaka amin'ny fahotantsika. Azoantsika hiankina amin'Andriamanitra i Jesoa Kristy amin'ny fitsapantsika sy ny fahalementsika. Dia amin'izay ho azoantsika lasa matanjaka. Azoantsika hahita fahasambarana sy fitahiana ao anatin'ny fiaintsika na dia sarotra ny fiaintsika. Dia hitantsika fa ny sorom-panavotana i Jesoa Kristy tsy ho an'ny olon-dratsy fotsiny, ny mpanota na ny olona manana fahalemena na ny olona manana fitsapana. Fa ny sorom-panavotana ho an'i Jesoa Kristy ho an'ny olon-drehetra, ho an'ny olon-tsara ihany koa. Dia hitantsika fa isika rehetra tsy tonga lavitra, dia amin'izay tsy maintsy hanota indraindray isika. Tsy maintsy manana fahalemena isika, tsy maintsy manana fitsapana ao anatin'ny fiaintsika. Dia
ny fitsapahana sy ny fahalemena. Afaka hanampy antsika hianatra ny fahotana ihany koa raha hibebaka isika. De tena fantatro fa nomeny tamintsika Andriamanitra ny mpamonjy Jesoa Kristy mba hamonjy antsika, mba hanampy antsika hahazo fahasambarana sy fifaliana ao anatin'ny fiainantsika. De Jesoa Kristy no fomba, ny lalana izay hiankina amin'ny fahasambarana sy fifaliana izy. De raha hanaraka io lalana io, raha hampiasa ary hampiatra ny Sorompanavotana Jesoa Kristy anatin'ny fiainantsika, de hahazo ireo fitahiana ireo izay avy Andriamanitra. Raha manana fotoan-tsarotra ao anatin'ny fiainanao ianao, de tsy maintsy hatadidy fa ao Jesoa Kristy, hivavaka amin'Andriamanitra, hangataka ho an'ny fanompiana, hangataka aza ho an'ny fomba mba ahomby amin'ny fitsapahana na ny fahotana na ny fahalemena izay ao anatin'ny fiainanao. De fantatro fa raha tena hiankina amin'Andriamanitra Jesoa Kristy ianao, de hampiasa ny Sorompanavotana Jesoa Kristy, de hianatra zavatra be dia be, de hiomana tsara ho an'ny fiainanao amin'ny hoavy. De tena fantatro fa tena zava-dehibe ny Sorompanavotana Jesoa Kristy. Noho ny Sorompanavotana misy ny fanantenana amin'ny fiainantsika.